Université privée de Madagascar dia azo lazaina hoe anisan'ny université anisan'ny sangany eto Madagasikara satria 12 taona zao nijoroanay izay nankalaza ny faha 12 taona tamin'ny taona 2024 faraparan'ny taona 2024 ho an'ny eto amin'ny Université privée de Madagascar dia miisa anankidimy ny lalam-piofanana azon'ireo mpianatra arahana izay marihana moa fa ahafahana mahazo ny mari-pahaizana bac plus 2 DTS hatramin'ny mari-pahaizana bac plus 5 na ny master 2 eo ny gestion et management eo ihany koa ny communication eo ihany koa ny droit ny commerce et marketing ary ny paramédicaux ireo lalam-piofanana 10 ireo dia andraisanay mpianatra amin'ny sampana formation présentielle sy ny sampana formation à distance izay lalam-piofanana roa azo isafidianana eto amin'ny Université privée de Madagascar. Volana ny anarako mianatra ato amin'ny Université privée de Madagascar deuxième année manao ny filière gestion et management. Nisafidy filière io satria te hitantana orinasa sy amorona orinasa any aorinany. Eo ihany koa dia nisafidy ny prime satria ato nitako hoe moramora kokoa resaka frais de scolarité mba mpianatra efa sadrara efa matianina. Lalaina ny anarako za mianatra ato amin'ny Université prime ety Andavamamba nisafidy ny filière communication satria za olona tia mifandray aman'olona dia nofinofika efa hatrizay koa ny anao journaliste dia nahatonga anahy safidy ny Université prime ny saram-pianarana ny anazy mora mompana be koa efa expérimenté daholo efa mavita mampita le zavatra rehetrarehetra tokony azy rehetrarehetra amin'le filière communication. Stéphanie ny anarako troisième année en droit ato amin'ny établissement prime dia ny antony safidianako manokana ny droit ihany koa dia tiako ny mianatra ny lalàna ary manana tanjona ngeza be ao anatin'izay tra lalandalina kokoa ao anatin'ny lalàna dia ny tanjoko mba ho lasa mpitsara. Tao anatin'izay 12 taona zay dia niezaka nampiroborobo ny sehatry ny fiara-miasa amin'ny orinasa sy ny any ivelany izahay eto amin'ny UPRIM. Eo ohatra ny fitadiavanay asa ho an'ny mpianatra any ivelany sy ny fitadiavanay ihany koa bourse d'études ahafahan'ireo mpianatra manao fianarana any ivelany fa eo ihany koa ny fiara-miasanay amin'ireo orinasa lehibe izay misy eto an-toerana na amin'ny resaka stage ny mpianatra zany na amin'ny resaka fandraisana an'ireo mpianatra miasa ao aorianany fahavitan'izy ireo ny fianarany. Investissez dans une valeur sûre, choisissez UPRIM.